zay toka eto amin'ity androany maraina ity. Toka eto isika mba hanompon'ny tompo mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia arabaina manokana ianareo ray mpianakaviana rehetra satria androany no fetin'ny ray. Dia arabaina toy izany ianareo rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny Facebook. Ny tompany hoe ho amintsika, tsy andao antsika izy, tsy saraka amintsika izy, fa ho amarindriny sy ataony tanteraka ny teniny naloky ny vavany hoe indro aho omba nareo mandrakariva ambara-patokany fataperan'izao tontolo izao. Andoantsika hanao vavaka avy hatrany ametraka an'ity fotoana androany ity mba ho fotoana voataha, mba ho fotoana misy herin'Andriamanitra miasa, ho fotoana misy ny fahagagan'Andriamanitra ary ny tsiraray avy dia samy andray fahasoavana zay tandrifiny arak'izay nomen'Andriamanitra azy hivavakitsika. Ray malalo, misaotra anao zahay ny amin'ny fahavelomana nomenao anay rehetra. Misaotra ny amin'ny fitantananao anay ka tonga eto amin'ity tranonao ity zahay mba hanompo sy hanome voninahitra anao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay aminao ray mba ho tahinao tokoa ty fotoana androany ity, mba hanehoanao ny voninahitrao lehibe ny tsiraray avy aminay. Tsy avelanay iodiody eto amin'ny toerana ity ny fanaratsy, mandeha ihana amin'ny anaran'i Jesosy, miala faingana eto amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanatrehanao ane dia ho tsapanay rehetra ho fiderana sy ho voninahitry ny anaranao. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Misaotra tompo, amen. Dia ho toizantsika ny fampona an'Andriamanitra, ho toizana amin'ny alalan'ny hira zay aniantanany reto mpitarika fiderany reto, ka aoka isika tena aneo fahavononana ny anompon'ny tompo amin'ny lafiny zavatra rehetra, anisan'izany amin'ny alalan'ny hira zay aniantanana antsika rehetra tompo andao azy. Halleluja. Dia faly miaraba antsika rehetra indray natratran'ity androandroany ity. Miaraba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay mitarika an'izao fiangonana izao. Miaraba azy sika satria tratran'izao fety natokana ho an'indray mpianakaviana izao izy. Ho tahin'Andriamanitra manokana ane ianao Pasteur Adolphe. Ny tanan'Andriamanitra ane tsy ala eo aminao mandrakariva, ho ampitomboiny hatratran'ilay 20 am'zato taona izay efa irinao fatratra ane ianao, dia ho fahasalamana, ho fitahiana ihany koa ny fiainanao rehetra manontolo. Manarak'izany dia miaraba indray mpianakaviana rehetra eto Androndrakely ihany koa. Tena ho ray mpianakaviana modely ane ianao amin'ny fanarana ny tompo. Ho ray mpianakaviana mahery ane ianao, ho fitahiana ho an'ny ankohonanao sy ny manodidina anao ary ny fiangonana, ny fianakavianao rehetra. Et par la même occasion, nous saluons aussi nos frères et sœurs qui suivent le culte en ligne. Et nous souhaitons une très joyeuse fête des pères à tous les pères de famille qui nous suivent aussi en ligne. Amin'ity androany ity dia ndaontsika tena hisaotra an'Andriamanitra lehibe, hisaotra an'Andriamanitra ray tsika, fa Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra izay tomponao. Na mitombony indray ny tombon'androm-pahavelomana iainanao androany, dia tonga soma tsara eto ianao. Maro ny olona naniry hatratran'izao fotoana izao, fa ianao no mentombo manokana androany, mendrika hisaorana izy noho ny amin'izany fitiavany lehibe izany. Dia ndao tongontsika amin'ny hira anankiray avy hatrany hisaotra an'i Jehovah lalandava ao, dia araka ny tempam-panompon'Andriamanitra teo, ataovy amin'ny fonao rehetra izay ho ataonao an'Andriamanitra androany. Mandiza ianao an Jesosy. Isaotra an'i Jehovah lalandava, eo am-bavaka mandrakariva ny fiderana azy, ho dia raiko satria lehibe ny fitiavan'i Jehovah, fa fitiavana mandrakizay ny toetra eo amin'ny. Lazao ihany isaotra an'i Jehovah lalandava. Jehovah lalandava, eo am-bavaka
vavako mandraka fideranazy oderaiky satria lehibe fitiavany Jehova mampitiavana mandrakizany toetra miara-mankalaza Jehova isika rehetra iara-iterany Jehova izany reno sitrany satria lehibe ny asoavany teto miara-mankalazany Jehova isika rehetra iara-iterany Jehova izany reno sitrany satria lehibe ny asoavany teto amin'ny fitanty Vavako mandrakarivany fideranazy oderaiky satria lehibe ny fitiavany Jehova fafitiavana mandrakizay toetra isaotrany Jehova lalandava eo vavako mandrakarivany fideranazy oderaiky satria lehibe ny fitiavany Jehova fafitiavana mandrakizay toetra hoaminy miara-mankalazany Jehova isika rehetra iara-iterany Jehova izany reno sitrany satria lehibe ny asoavany teto amin'ny fitanty miara-mankalazany Jehova isika rehetra iara-iterany Jehova izany reno sitrany satria lehibe ny asoavany teto amin'ny fitanty 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 tena tsapanao tokoa ve zany hoe Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra izay tomponao Andriamanitra manam-pitiavana lehibe any olombelona rehetrarehetra ny Andriamanitra izay tomponao satria nahoana raha nanota ianao dia le tokany lehilahy tokany iny nomeny anao mba hanavotana ny fanahinao sy mombamombanao rehetra dia ahatonga anao indray ho tonga zanak'Andriamanitra eo imasony mendrika fisaorana lehibe zany a dia raha mety dia akopio mihitsy ny masonofinao dia ndao isaintsaina zany a lehibe sy alala ny fitiavan'Andriamanitra zany tsika rehetra tsy fantatra hoe taiza ny toerana nisy anao no namonjen'Andriamanitra anao fa ny fantatra dia izao hoe tia ny olombelona rehetra Andriamanitra voasoratra any amin'ny Jeremia 1:7 tapany be izao ny tenin'Andriamanitra manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao ka izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Dans Jérémie chapitre 31 verset 3 c'est écrit: je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Tena fitiavana lehibe fitiavan'Andriamanitra atsika na dia manota ary sika dia mbola misitraka ny famindrapon'Andriamanitra isan'andro ny fahasoavana eo amintsika isan'andro. Indraindray tsika misy zavatra tsy angatantsika akory nefa omen'Andriamanitra maimaim-pony zany satria tiany ianao, malala eo imasony ianao ary mpiray lova amin'ny Kristy ianao, izay ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Sitrak'Andriamanitra ny fahaverezanao ka noho izany misaora azy. Tenenao ny vavanao mihitsy hoe misaotra anao Andriamanitra noho ny fitiavanao ahy. Tsy misy olona tianao mihoatra noho Andriamanitra zany. Tsy misy olona tianao mihoatra noho Jesosy zany ka nafony ainy teo ambony hazo fijaliana ho anao. Dieu t'aime d'un amour éternel. Il a sacrifié son Fils unique pour toi. Il a sacrifié son Fils Jésus pour que tu aies la vie éternelle. Il est digne de reconnaissance. Adresse aujourd'hui tes remerciements à ton Dieu. Atoloran'Andriamanitra androany ny fisaorana ampololotra avy ao anatin'ny fonao. Raha teny ambava fotsiny dia tsy ampy zany. Fa tena hoe izay rehetra ao anatinao dia hoento hoe ho anatrehan'Andriamanitra ho fisaorana sy fankasitrahana azy. Ho anao Andriamanitra ho nisaotra rehetrarehetra.
hoanao andriamanitra rainay ny saotra satria mendrika an'izany ianao navotanao izay tamin'ny alalan'ny zanakao lahy tokana hoanao ny saotra irao hoanao izany satria mendrika an'izany ianao ilay ray masina na dia andriamanitra lehibe ianao dia nitsinjo anay ny masinao nomenao anay ilay tokanao ilay sarobidy-indrindra teo imasinao Je suis libre, Dieu
le sacrifice que tu as fait à la croix. Tu t'es donné afin que nous puissions être rachetés devant Dieu. Merci Jésus. Merci pour ce sang précieux que tu as versé pour nous. Merci Jésus pour le sang versé. Oui, merci Jésus car ton sang nous a lavés. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus. Merci Car tu as sauvé notre vie. pour cette vie sauvée. Et tu nous as tirés des Des ténèbres. ténèbres, tu m'as tiré, éclairé, libéré. Réitérons-le encore. Merci Jésus. Merci Jésus pour le sang versé. Merci car cela témoigne de ton Merci amour. Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé, libéré. Merci Jésus. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus pour le Les sang mots nous manquent. versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé, libéré. Raisin'ny fankasitrahana izay atolotra ianao satria mendrika loatra an'izany ianao. Tsy manana ininona atolotra ankoatra ny fisaorana sy ny tenanay izahay Jesosy. Ny fanamafisana eo anatrehanao fa izay dia anao hatramin'ny farany. Izaho no havalinay ianao androany. Misaotra eram-po eran-tsainany amin'ny zavatra rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra satria raha nitoro ny filazantsaranao izay tamin'ny heriny androany dia efa nampiasainao hanonjy fanahin'olona marobe. Feno fankasitrananao izay ny amin'izany. Mankasitraka asandratra ny tananay ho anao Jesosy. Ho mariky ny fankasitranay ianao. Ho mariky ny fisaoranay ianao.
Sotranao zahery Andriamanitra io. Nous te remercions, notre Père, Fahasoavana lehibe ao anay ity fotoanandroany ity. car ce moment, ce culte est une grâce immense pour nous. Satria milo izahay Parce que nous croyons fa eto avoninay ianao. que tu es au milieu de nous. Ho amarinao Andriamanitra ny teninao. Et tu vas justifier ta parole. Fa naiza no iangony ny olona roa na ny olona telo amin'ny anaranao dia eo voany ianao. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Ho amarinao ny teninao fa ombanay ianao. Et tu vas justifier ta parole que tu agiras pour nous. Ka dia misaotra ray malala. Nous te remercions, notre Ho Père. tahinana ety fotoanandroany ety. Que ce moment soit béni. Ahita ny voninahitr'Andriamanitra ane izay rehetra Que chacun trouve ta gloire. amin'ny anaran'i Au Jesosy. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Samia maka toerantsika rehetra. Que chacun prenne sa place, frères et sœurs.
Hotoizantsika ny famponan'Andriamanitra amin'ity androandroany ity a. Nous allons poursuivre ce culte, chers frères et sœurs. Andaontsika rehetra anokana fotoana anaovana vavaka. Nous allons réserver un moment de prière maintenant. Ny vavaka ataontsika dia fanamafisana fa itsika rehetrarehetra io dia an Jesosy mandrakizay. Et dans cette prière, nous allons raffermir notre foi que nous appartenons à Jésus. Ary itsika rehetra io dia samy anao vavaka iomana amonjy an'le fiainana mandrakizay. Et que chacun de vous, chers frères et sœurs, s'apprête à recevoir la vie éternelle. No zany ao anatin'ny vavaka irantsika manao. Et dans cette prière donc, Raha mahatsapy ianao fa misy zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra nataonao dia aoka anao fifonana sy fibebahana amin'Andriamanitra ianao. et toi maintenant, si tu es convaincu de péché ou si tu as marché selon la volonté contraire de Dieu, je vous invite à vous repentir maintenant. Tsy afaka hiaraka amintsika mantsy Andriamanitra raha ohatra ka mbola mitoetra ho manota amin'Andriamanitra ianao. Car nous ne pouvons pas suivre Dieu si nous avons encore une vie remplie de péché. Ary zany no fototra anankiray matoka ny valim-bavaka tsy azo. Et c'est pour cela aussi que nous ne recevons pas la réponse aux prières. Ary fototra ihany koa matoka ny fitahin'Andriamanitra tsy mety tena tanteraka amin'ny olon'Andriamanitra. Et c'est pour cela aussi que la bénédiction de Dieu ne peut pas s'accomplir parfaitement en nous. Marina be mihitsy le faminaniana nampitolon'Andriamanitra ny Isaia mpaminany manao hoe Car il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe qui dit hoe ny fahotanareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny elokareo no mampiafina tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. ce sont vos péchés qui éloignent Dieu et ce sont vos iniquités qui vous empêchent de voir la face du Seigneur. Ary tahaka izany ihany koa ny fiaina mandrakizay a dia tsy eken'Andriamanitra idiran'ny olona zay mbola manota amin'Andriamanitra. Il y en a aussi pour la vie éternelle. Dieu ne vous permettrait pas d'entrer là-bas avec une vie remplie de péchés. Ka mba tsisy ny fahatsopaletanana amintsika olon'Andriamanitra dia hivavaka hanolotra fiainantsika feno ho an'Andriamanitra isika. Et pour que nous soyons remplis de confiance, je vous demande donc de vraiment prier maintenant. Dia arak'ilay fanambarako teo a anaovantsika fifonana sy fibebahana zay zavatra tsy nety rehetra nataontsika. Et pour ceux qui sont convaincus de péché, je vous demande vraiment maintenant de vous repentir. Mino aho fa raha iroso amin'izany isika dia akasitraka antsika Andriamanitra. Et si nous allons faire cette prière ensemble, Dieu va nous agréer dans ce Ny rahan'i Jesosy zanany zay efa nalatraka teo ambony hazo fijaliana no entin'Andriamanitra mamela ny helokontsika rehetra. Et le sang de Jésus qui a été versé sur la croix vous servira de repentance pour vos péchés. Anao hira anankiray isika ahonana zay hira zay dia hoy aho hoe andao hiaraka andohalika anao vavaka mihitsy isika ho fanehoantsika fa vonona ho an'Andriamanitra isika. Nous allons faire ensemble un chant d'adoration et ensuite nous allons faire une prière à genoux. Andao ary anao hira anankiray isika dia andohalika hivavaka orina zay. Nous allons faire ce chant maintenant et nous allons prier à genoux. Akopy masinao anatin'ilay hira. Ferme tes yeux maintenant. Aoka hifantoka tsara ianao. Concentre-toi pleinement. Anatunaku
dia vavaka avy atrantsika rehetra. Nous allons nous mettre à genoux, chers frères et sœurs. Amin'ny folo rehetra mihitsy noaka anaovanao an'ilay vavaka. De tout ton cœur, fais cette prière. Samy mandoalika izy. Que chacun commence à prier maintenant. Sokafa ny vavanao lazao amin'Andriamanitra ny etaetanao fa hanolotra fiainana feno ho azy ianao ary ho mandrakizay. Exprime-toi devant ton Seigneur. Indique-lui que tu vas lui offrir toute ta vie à partir de maintenant. Tapony ny hevitrao hiala amin'ireo zavatra ratsy mety mampisaraka anao amin'Andriamanitra. Prends une décision ferme maintenant. Arrête de ne plus suivre les directives de Dieu. Aza miverina amin'izany intsony ianao mandra-piavin'i Jesosy. Et ne retourne plus à ses anciennes pratiques jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive. Mino aho fa amelany heloka ao Andriamanitra androany. Et je crois vraiment que Dieu va te pardonner tes péchés. Ary ny ho avinao rehetra ho avy ho mba mpitahina. Et que ton avenir sera rempli de bénédictions. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra. Et continue ta prière. Raha misy tsapanao, raha misy matsapa fa misy asan'ny fany ratsy mihitsy mamatra anao, roay amin'ny anaran'i Jesosy izy hiala. Et si vous êtes convaincu qu'il y a une œuvre du diable qui a une emprise sur ta vie, prends autorité maintenant et chasse ces œuvres. Toero amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly. Oppose-toi au diable au nom de Jésus. Toy izy mivavaka tompoko. Continue ta prière. Raha tena mitady an'Andriamanitra ianao ary vonina ho azy dia amelany heloka ao izy amelany fahatsoana rehetra. Si tu recherches Dieu de toute ta face, Dieu viendra te pardonner de tous tes péchés, toutes tes iniquités. Ho atsagan'Andriamanitra olony tokoa ianao. Et Dieu va te relever comme son propre peuple. Ary matoki fa anisan'ireo olona anehoan'Andriamanitra ny heriny ianao.
Et garde confiance car Dieu va montrer sa puissance à travers toi. Ohatan'Andriamanitra tanteraka zany amin'ity androandroany ity. Et Dieu va réaliser cela aujourd'hui. Toy izy mivavaka ho antsika rehetra. Que chacun continue sa prière maintenant. Andriamanitro miantso anao ao dia ianamina atraniny maraina no iantsoko anao Andriamanitro miantso anao dia ianamina iriko anary tompo iriko anary tompo niwe wanilana ibanzini sanandro nivoninahitra Andriamanitro Andriamanitro miantso anao dia ianamina ny tany karakaina ny tany karakaina nomeny orana ny foko mitaraina fa te ahitana Andriamanitro Andriamanitro miantso anao dia ianamina tara masoandro ny taramasoandro andrasany maraina manotrano izany no fiandrasako anao Andriamanitro Andriamanitro miantso anao dia ianamina Andriamanitra ray masina izay ny an-danitro Notre Père qui es aux cieux, anao zao fiangonana izao cette église est à toi. zay rehetra niaiky ny fahatsoany Tous ceux qui ont été sasa ho amin'ny rano convaincus, Jesosy izy tu laveras ceux qui ont été convaincus de diovy amin'ny péché. rano Jesosy izy Tu les purifieras par le sang de Dieu. atsakany indray ho isan'ny olonao izy Tu les relèveras en tant que ton peuple. amafiso amin'ny alàna fanenao masina milatsaka aminy ny maha-olonao azy À travers le Saint-Esprit que tu leur donneras, ils seront ton peuple encore. misaotra ny afitiavana lehibe ray malalo Merci Père pour ton amour. anao zahay Ce peuple est à toi. anao zahay Nous sommes à toi. amin'ny anaran'i Au nom Jesosy de Jésus-Christ. amen Amen. say mimakatorantsika rehetra Nous pouvons prendre place.
dia iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra indray a isika amin'ity maraina ity. Et nous approchons du moment où nous allons servir à travers nos dons et nos offrandes. Ho antsika toka manalika etona aza mba matahotra ny manome ho amin'ny famparisoana ny fanjakan'Andriamanitra. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur de donner pour le royaume de Dieu. Araka volasany baiboly zay manome dia omen'Andriamanitra. Car la Bible dit, ceux qui donnent, Dieu leur donnera en retour. Ary tsy hoe ilay nomenao ihany no averiny aminao fa mihoatra lavitra no izay nomenao no omen'Andriamanitra anao. Et la parole dit que Dieu ne donnera pas seulement ce que tu as donné, mais Dieu te donnera en abondance. Raha tena an Jesosy isika dia aza misalasalana mirorosaina mahakasika ny amin'izay fanomezana izay. Et lorsque nous suivons les pas de Jésus, n'ayez pas peur, n'ayez crainte de donner. Andaontsika hitondra ny empahafolo-karena amin'ity androandroany ity rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra mahazatra. Et nous allons commencer par apporter nos dîmes devant ici, et les offrandes seront collectées à notre place. Anao hira anankiray isika rehetra ao anatin'izany rehetra izany tompoko. Nous allons faire ce service pendant un moment d'adoration et de louange. Hitujani fanaticha fisaurana famejika ichichano ni anja ni tera funinaicha manjakiza. Hitujani fanaticha fisaurana famejika ichichano ni anja ni tera funinaicha manjakiza. Sinau isamaraina uanai ni famichampunau sini fitiavanau anai isanau janau miai nilazaku leampuanau nifasuavaku. Cheandao dirai jetuisa Hitujani fanaticha fisaurana famejika ichichano ni anja ni tera funinaicha manjakiza.
manentana antsika rehetra ho amin'ity androandroany ity Je vous invite aussi, chers frères et sœurs, aujourd'hui, ny anovavaka manokana ho an'ilay fotoan-dehibe zay ho ataontsika any amin'ilay commune hoe Atanety be anaty volo. à réserver une prière pour ce que nous allons faire dans la commune d'Atanety B. Anao fotoan-dehibe ihany isika tahaka zay efa nataontsika tamin'ny herinandro lasa teo. Nous allons faire un grand événement là-bas, tel que nous l'avons fait au stade Madarel tout à l'heure. Amin'izao vaninandro diavintsika izao dia mila olona marobe ho vonjen'Andriamanitra. Car dans les temps présents, Dieu attend beaucoup de gens pour se repentir. Na reo olona eto amin'ny tanàn-dehibe na reo olona any ambanivohitra lavitra be ihany dia samy tian'Andriamanitra ho vonjena avokoa. Que ce soit les gens qui sont dans les grandes villes ou les personnes qui sont dans les zones enclavées, Dieu veut apporter le salut à tout le monde. Satria Jesosy zanak'Andriamanitra dia voalaza amin'ny baiboly fa maty ho an'ny olombelona rehetra. Car ce que dit la Bible, Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour tout le monde sur la terre. Maty mba hamonjy ny olombelona rehetra. Jésus est mort pour sauver tout le monde. Karaky ny nambarako teo raha sitrapon'Andriamanitra dia ho any amin'izany commune Atanety be anaty volo isika. Et donc, comme je vous l'avais dit, nous allons faire cette croisade dans la commune d'Atanety B aussi. Ka dia manokana fotoana amin'ity herinandro ity mba anaovana vavaka ho an'ilay mission atao any. Je vous invite donc à réserver un temps de prière pour cette semaine, pour la mission que l'Église va faire là-bas. Dia ankoatra ny vavaka ataontsika dia manentana antsika mba andray antsara anoana an'io mission io. Et à part les prières que je vous demande de faire, je vous inviterai aussi à participer financièrement pour soutenir cette œuvre. Azafady indrindra fa ndresaka tamiko moa monsieur Rakajy vao teo Notre frère Rakaz nous a parlé tout à l'heure. hoe iaraba manokana ianareo fiangonana no zao fetiny ray zao Que l'Église voudrait faire quelque chose pour moi en cette fête des Pères. dia hoy aho hoe andeontsika hanao rakitra faharoa ho fanoanantsika nilay mission any Antanety be anaty volo. Et je lui ai répondu, au lieu de cela, faisons une deuxième offrande pour soutenir cette mission d'évangélisation. Dia le rakitra lay fiarabana kasainareo atao ahy no ny fetiny ray dia andao ho arotsakitsika 100 anoanantsika an'ilay fotoan-dehibe any anaty volo. Et ce que vous avez pensé faire pour moi pour cette fête des Pères, je vous invite que nous allons faire cela pour soutenir cette mission. Ho ahy manokana mantsy sarobidy amiko ny mamonjy ny fanahin'ny olona. Car pour moi, c'est vraiment très important de sauver l'âme des gens. Efa nanolotena ho amin'izany mihitsy aho Et j'ai vraiment donné ma vie pour cela. hoe hitory ny filazantsara Que je vais donner ma vie pour prêcher la anambarany parole, amin'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana. pour annoncer la mort de Jésus sur la croix. Lavitra le toerana, L'endroit est vraiment très éloigné. lalana secondaire be vao tonga any C'est vraiment une route secondaire pour y parvenir. kanefa tsy mampaninona fa misy olona tian'Andriamanitra vonjena any. Mais ce n'est pas grave, je veux sauver des gens là-bas. Dia hoy aho hoe manomeza ianareo ho fanohanana an'izany mission zany. Et je vous invite donc à donner pour soutenir cette mission. Ataovy daholo zay azonareo atao ho fanohanana an'izany mission zany. Faites tout ce qui est possible pour soutenir ce genre de mission. Zay ny antony natokany teny teo hoe lay vola no maninareo iarabana no fetiny ray dia hoy aho hoe arotsay etsika manohana an'izany mission zany. Ce que vous avez réservé pour cette fête des Pères pour moi, donnez-le pour cette mission. Ka asitsika arina eto dia androso daholotsika rehetra zay tia manohana ny asan'Andriamanitra anome zay vitanao ety anoloana. Et nous allons mettre une corbeille ici devant pour recevoir tout ce que vous pourrez donner pour soutenir cette mission. Angatantsika mitarika fiderana hitoanantsika rehetra mba hanao hira dia mandroso ny avany arina makety anoloana hitondra ny fandraisin'ny anjara rehetra izany tompoko. Et le groupe de louanges va nous entraîner dans cela à travers une adoration. Afaka mitsangana avy hatrany ary isika dia ataovy am-pifaliana ny fanomezanao fanohanana an'izany asa lehibe izany.
sese Senepafina wanai Kam socha nawe Izai Fantiapi nawe Fiderana dueti Misocha nenana nawe Iapali nanu Itose unaye Kam socha nawe Nirainayo Misocha nawe Izai Fantiapi nawe Fiderana dueti Misocha nenana nawe Iapali nanu Itose unaye Kam socha nawe Nirainayo Tulunjawanai Kamsocha nawe Fane umsorana Rianana Hiram socha nawe Viti binanajan Tulunjawanai Kamsocha nawe Fane umsorana Rianana Hiram socha nawe Misocha nawe Zai Kantiap nawe Fiderana Niweti Misocha Nenana nawe Iapali nanu Itose unaye Kamsocha nawe Nirainayo Misocha nawe Zai Fantiapi nawe Fiderana Niweti Misocha Nenana nawe Iapali nanu Itose unaye Kamsocha nawe Nirainayo Acclamons encore plus fort pour le Seigneur. Atov mafan, tananao voninahitra Andriamanitra. Dia misaotra antsika rehetra tompoko tamin'ny fandraisan-jara entinareo manohana an'ilay mission lehibe ho ataontsika any amin'ny commune Antanety be Anativolo. Je vous remercie pour votre participation que nous faisons pour la commune Antanety Andraifolo. Mino isika fa isy olona maro be ho vonjen'Andriamanitra any. Nous croyons que Dieu va sauver beaucoup de personnes. Tahaka izay nataon'Andriamanitra tamin'ny herinandro ambony sabotsy sy ny alahady teo no ataon'Andriamanitra any toerana ihany koa. Comme Dieu a fait la semaine dernière, samedi et dimanche, il va le faire là-bas aussi. Olona manjatony no nanolo-tena ho an'i Jesosy tamin'ny sabotsy heriny sy tamin'ny alahady heriny androany. Une centaine de personnes ont donné leur vie à Jésus samedi dernier et dimanche dernier. Ny amin'ny olona anankiray izay mibebaka ho Jesosy dia nisy fifaliana any an-danitra.
Pour une personne qui se repent, dit Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Ka inoana fa ny amindreo olona marobe voavotsy tamin'ny herinandro dia misy fifaliana lehibe tena lehibe tany an-danitra. Et nous croyons que pour toutes les personnes qui étaient sauvées la semaine dernière, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Dia tak'izany ihany koa no andrasantsika iseho any amin'ilay commune Antanety be. Et c'est ce que nous attendons aussi pour la commune Antanety be. Misy olona marobe tian'Andriamanitra vonjena any. Dieu veut sauver beaucoup de personnes là-bas. Misy olona marobe tian'Andriamanitra hositranina any. Dieu veut guérir beaucoup de personnes. Marobe ngereo olona tamin'ny herinandro nositranin'Andriamanitra e. Dieu a guéri beaucoup de personnes la semaine dernière. Tao reo nijoro vavolombelona Il y a ceux qui ont témoigné, zay hitantsika maso. et nous l'avons vu de nos yeux. Fa tao reo olona zay tsy hijoro vavolombelona kanefa dia nisotranin'Andriamanitra tamin'ny fomba mahagaga. Il y a ceux qui n'ont pas témoigné et Dieu les a guéris d'une façon extraordinaire. Amin'ny anaran'i Jesosy amonjy zany tanàna zany any Andriamanitra. Au nom de Jésus, Dieu va délivrer ceux Hositrina avokoa ane reo olona rehetra marary any amin'izany tanàna zany. que toutes les personnes qui sont malades là-bas guérissent. Noho izany dia mampahiranareo rehetra hoe Alors, je vous manokana encourage, fotoana anaovana vavaka ho an'izany mission zany. consacrez du temps pour prier pour cette mission. Ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. À Dieu seul soit la gloire. Toka amin'ny fotoana zay anambarako ny hafatra ho antsika rehetra ny tenako. J'arrive maintenant au moment où je vais vous annoncer le message. Tsy miova Andriamanitra ary avana malala. Dieu ne change pas, bien-aimé. Amin'ny alalan'ny torotena ataoko androany dia mbola hamonjy anareo tsiraray avy izy. À travers ma prédication d'aujourd'hui, il va encore vous délivrer. Hamonjy ny fanan'ny olona zay tsy mbola voavotsy toka eto Andriamanitra. Dieu va sauver les âmes qui ne sont pas encore sauvées. Hamonjy anareo zay manana olana Andriamanitra. Dieu va délivrer tous ceux qui ont des problèmes. Anasitrana anareo zay marary izy. Il va vous guérir si vous êtes malade. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka an'izany. Au nom de Jésus, cela va se réaliser. Andao tsika hiteka mafan'Andriamanitra. Acclamons le Seigneur. Eno tsara sy ho afatra entiko anareo zao. Écoutez bien ce message que je vous annonce. Ny afatra entiko androany dia afatra mitona antsika rehetra mba hanana finoana an'Andriamanitra sy ny teniny. Le message d'aujourd'hui vous invite à avoir la foi en Dieu et à sa parole. Ny afatra entiko androany ihany koa dia afatra mitona antsika rehetra fa na inona ataontsika dia ataovy amin'ny finoana. Le message d'aujourd'hui nous invite aussi que quoi que nous fassions, nous le faisons par la foi. Miankina amin'ny finoana ananantsika no hetsika lehibe ataon'Andriamanitra ilay nahary antsika. Ce que Dieu va faire pour nous dépend de notre foi. Zany no voalazan'ity baiboly ity. C'est ce qui est écrit dans cette Bible. Ary efa nanome proof be dia be mihitsy Andriamanitra voalaza ato anatyty baiboly ity. Et Dieu a déjà donné beaucoup de preuves dans cette Bible. Fa zay rehetra hitany fa nandeha tamin'ny finoana nanao zavatra tamin'ny finoana dia nomban'Andriamanitra izy. Que tous ceux qui ont marché par la foi, Dieu était avec eux. Amaky baiboly avy hatrany isika Hébreu 11:5. Nous allons tout de suite lire la Bible dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa zay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamalisoa zay mazoto mitady azy. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Miankina amin'ny finoanao araky voalaza io hoy ao mihetsika lehibe ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao. L'intervention de Dieu dans ta vie dépend de ta foi. Ny fanompoana an'Andriamanitra ilay nahary an'izao rehetra izao mantsy Parce que quand nous servons le Dieu créateur de toutes choses, dia fanompoana mitaky finoana. nous le servons avec foi. Averiko indray ny fanompoana an'Andriamanitra ilay nahary an'izao rehetra izao dia fanompoana mitaky finoana. Je répète encore, le service que nous rendons à Dieu qui a créé toutes choses exige de la foi. Miankina amin'izany finoana anananao zany no anamarinan'Andriamanitra ny teniny voalaza ato anatyty baiboly ity. Dieu va confirmer sa parole qui est écrite dans la Bible conformément à ta foi. Ary miankina amin'ny finoana anananao ihany koa ny anaovan'Andriamanitra zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainanao.
Et Dieu va faire de grandes choses et des choses miraculeuses dans ta vie selon ta foi. Zava-dehibe tamin'Andriamanitra zao Ce qui est important pour Dieu, ny ninotsika sy ny naneketsika Jesosy ho zanak'Andriamanitra. c'est que nous croyons que Jésus est le Sauveur et le Fils de Dieu. Aveliko te fa zava-dehibe tamin'Andriamanitra izany. Je répète encore, c'est très important pour Dieu. Zava-dehibe tamin'Andriamanitra izao ny ninotsika fa efa tondrany fahotantsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy. C'est aussi important pour Dieu que nous croyons que Jésus-Christ a déjà porté nos péchés à la croix. Tena zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy ny ninotsika le Petera voalohany toko faharoa andiny fefatra amby roapolo. C'est vraiment important pour Dieu que nous croyons ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Zava-dehibe tamin'Andriamanitra izao ny ninotsika fa efa nalatsaka ny rano Jesosy Kristy ho fampihavanana antsika amin'Andriamanitra sady ho famialana ny helokontsika rehetra. C'est aussi important pour Dieu que nous croyons que le sang de Jésus a été versé pour nous réconcilier avec Dieu et nous pardonner de nos péchés. Zava-dehibe tamin'Andriamanitra lay ninotsika lay Kolosiana toko voalohany andiny faharoapolo sy faraiky amby roapolo. C'est aussi important pour Dieu que nous croyons ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 1, versets 20 et 21. Zava-dehibe tamin'Andriamanitra zao ny ninotsika sy nanekentsika ny Jesosy hiditra sy hitoetra ato anatsika. C'est aussi important pour Dieu que nous croyons et que nous avons accepté que Jésus demeure en nous. Zany no ato matokan'Andriamanitra manamarina amin'ny Jona toko voalohany andimy faharoa ambin'ny folo. C'est pourquoi Dieu confirme dans Jean chapitre 1, verset 12, Fa zay rehetra nandray a Jesosy dia nomeny hery ho toka zanak'Andriamanitra. que tous ceux qui ont accepté Jésus ont reçu le droit de devenir enfants de Dieu. Zava-dehibe tamin'Andriamanitra ny nirosontsika tamin'izany dingana rehetra izany. C'est très important pour Dieu que nous avançons dans ces étapes. Vokatry zany La conséquence, satria tao aminao ny finoana parce que tu as eu la foi, dia lasa olombavonjy ianao, tu es devenu une personne sauvée, lasa zanak'Andriamanitra ianao. tu es devenu un enfant de Dieu. Dia ny eo ihany dia nisy herin'Andriamanitra niasa teo aminao nanova ny fiainanao. À l'instant même, la puissance de Dieu a agi dans ta vie et a transformé ta vie. Dia ny eo ihany dia tanteraka ilay Korintiana faharoa toko fadimy andimy fafito ambin'ny folo milaza fa zay rehetra nino an Jesosy dia tonga olom-baovao. À l'instant même, c'est réalisé la parole dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, disant que tous ceux qui ont reçu Jésus sont devenus une nouvelle créature. Diko ambara dia hoe ny finonao ho Jesosy no namonjena anao. Ce que je veux dire, c'est que Jésus a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ny anatanako antsika nefa dia ity. Je vous exhorte à ceci. Aza mijanona amin'izay dingana voalohany izay ianao. Ne reste pas à cette première étape, Fa aoka hiroso amin'ny dingana manaraka indray. mais avance vers les prochaines étapes. Mirosoa amin'ny dingana manaraka indray ianao ahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny magaga eo amin'ny fiainantsika rehetra. Avance vers les prochaines étapes pour que Dieu puisse manifester sa puissance dans nos vies. Ohatra amin'izany eno tsara ty ambarako ity. Par exemple, écoutez bien ce que je vous dis. Manana finoana ihany koa ianao fa marina avokoa ny teny rehetra voalaza ato anatyity baiboly ity. Et la foi que toutes les paroles dans cette Bible sont vraies. Tahaka ny ninonao an Jesosy ho zanak'Andriamanitra aoka no inonao fa marina avokoa ny teny rehetra voalaza ao anatyity baiboly ity. Comme tu as cru que Jésus est le Fils de Dieu, crois aussi que toutes les paroles de la Bible sont vraies. Manana finoana ihany koa ianao fa tian'Andriamanitra ho amarinina eo aminao avokoa ireo teny fikasana rehetra voalaza ato anatyity baiboly ity. Et la foi aussi que Dieu veut confirmer dans ta vie toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible. Tahaka ny ninonao fa efa nentin'i Jesosy ny aretina rehetra tamin'izy no vonoana teo ambony hazo fijaliana dia aoka ho tahaka izany koa ninonao fa ho amarin'Andriamanitra avokoa ny teny rehetra voasoratra ato anatyity baiboly ity. Comme tu as cru que Jésus a porté toutes tes maladies à la croix, tu dois aussi croire que toutes les paroles de la Bible sont vraies. Efa tena vonina ho amin'izany mihitsy ilay Andriamanitra tsy toa. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est vraiment prêt pour cela. Zany indrindra no antony natoka Paoly apôstôly nilaza amin'ny Korintiana faharoa toko voalohany andiny faharoapolo.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, zao voasoratra fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'Andriamanitra ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen. voici ce qui est écrit. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons amen à Dieu pour sa gloire. Rehefa nilobavan'Andriamanitra, rehefa nampanaten'Andriamanitra, dia hoy izy amen, hoy izy eny ho ataoko izany. Quand Dieu a parlé, quand Dieu a promis, il a dit oui, il a dit amen, je vais le faire. Tsaronareo angamba ity ohatra iray tantarako aminareo ity. Souvenez-vous de cet exemple que je vous donne. Nanao fianianana tamin'Andriamanitra i Abraham. Nanao fianianana tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa ho tahina be i Abrahama sy ny taranany. Dieu a juré à Abraham qu'il allait bénir en abondance Abraham et sa descendance. Dia izay fianianana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izay dia fianianana zay tena ho amarininy, zay tena tanterahany tokoa. Et ce serment que Dieu a fait à Abraham est un serment qu'il allait vraiment confirmer et réaliser. Satria mahandriamanitra n'Andriamanitra dia tsy mba mandanga izy. Parce qu'en tant que Dieu, Dieu ne ment pas. Tsy mba mivadika amin'ny teny aloka ny vavany izy. Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Andaovaka itsika aloha ny voalaza Genesis 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Lisons ce qui est écrit dans Genèse chapitre 22, versets 15 à 18. Dia niantso any Abrahama fandrony any an-danitra ilay anjelin'i Jehova ka nanao hoe ny tenako no nianianako Jehova satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao ilay latokanao dia hitahianao tokoa aho ary amaro dia maro ny taranakao ho takakitana eny amin'ny lanitra sy ho takafasika izay an-dranomoron-dranomasina ary ny taranakao azo vavadin'ny fahavalony ary amin'ny taranakao no hitahina firina rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Nisy toetra tena tsara be mihitsy nandresy lahatra n'Andriamanitra hitan'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama. Dieu a vu qu'Abraham avait un très bon caractère qui a convaincu Dieu. Ary zany no antony natokan'Andriamanitra ilay narilanitra sy ny tany nanao voady tamin'ny Abrahama. Et c'est pourquoi Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a juré à Abraham. Ny voadiko aminao ry Abrahama dia zao ho tahiko tokoa ianao, ho tahiko ny taranako rehetrarehetra. Dieu a dit à Abraham, je jure que je vais te bénir et je vais bénir toute ta descendance. Dia tena no hamarin'Andriamanitra tokoa zany teny aloka ny vavany izany. Et Dieu a vraiment confirmé la parole de sa bouche. Zay no antony matoka miteny aminareo hoe nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'Andriamanitra ny amen, ao amin'Andriamanitra ny teny hoe eny ho ataoko tokoa. C'est pourquoi je vous dis que pour toutes les promesses de Dieu, le oui et le amen se trouvent en Dieu. No zany mitona anareo aho ny anana finoana fa marina miteny nalaoko ny vavany Andriamanitra. C'est pourquoi je vous exhorte à avoir la foi que la parole de Dieu est vraie. Averiko indray le teny nataoko tery aloha. Je répète ce que j'ai dit au début. Satria nino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra ianao Parce que tu as cru que Jésus est le Fils de dia Dieu, novonjen'Andriamanitra ny fanahinao. Dieu a sauvé ton âme. Satria nino a Jesosy Kristy ho nitotran'ny aretintsika teo ambony fijaliana ianao. Parce que tu as cru que Jésus-Christ a porté tes maladies à la croix. Dia zay no matoka anao sitrana, zay no matoka an'ireny olona be dia be narary sitrany ireny. Tu es maintenant guéri et c'est pourquoi aussi toutes les personnes qui étaient malades sont guéries. Satria nino a Jesosy Kristy, nino ny rany Jesosy Kristy ho famelan-keloka sy ho fampihavanana amin'Andriamanitra ianao dia zay ny fototra natokanao voavela heloka. Parce que tu as cru que le sang de Jésus a été versé pour ta rédemption et pour ta réconciliation avec Dieu, tu es pardonné. Satria ianao nino anao fa manan-danja amin'Andriamanitra ny fandraisana Jesosy
mba atokanao ho lasa zanak'Andriamanitra dia nandray an Jesosy tokoa ianao. Parce que tu as cru que c'est important pour Dieu que tu reçoives Jésus pour que tu deviennes enfant de Dieu. Tu as vraiment reçu Jésus. Dia tahaka ny ninonao an'izany rehetrarehetra zany aoka no inonao ihany koa ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra voalaza ao anaty Baiboly ity. Et comme tu as cru tout cela, tu devrais pareillement croire tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa ho tahina izy. Dieu a promis à Abraham qu'il allait être béni. Dia notahina tokoa i Abrahama. Et Abraham était vraiment béni. Nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa ho tahina ny taranany rehetra. Dieu a promis à Abraham qu'il allait bénir toute sa Dia descendance. notahina tokoa ny taranany rehetra. Et toute sa descendance était vraiment bénie. Ohatra amin'izany zao Isaka le taranaka voalohany. Par exemple, Isaac, qui était son premier descendant, Tena notahina be tamin'ny lafin-javatra rehetra. il était vraiment béni dans tous les domaines. Ataoko efa kitsika ny tantaran'izany tovolahy zany Genesis 2:20 manomboka amin'ny 1:12. Nous allons lire son histoire dans Genèse chapitre 26, verset 12. Dia namafy tamin'izany tany zany Isaka ka nahazato eny tamin'izay taona izay satria efa notahin'i Jehovah. Ary nanan-karena raha lehilahy ka nandroso ny tombo ambara-patokany ho mpanjato be indrindra. Fananana be izy dia ondry amanosy sy omby ary andevo maro ka dia nialona azy Filistina. Dikantsika 9:20. Aroa izy ireo. Reo Filistina zany no miteny eto. Efa hitanay marimarina ianao ry Isaka fa mombanao Jehovah. Zay zany. Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. » Araky io voasoratra io ry havana malala. Ce qui est écrit ici, bien-aimés, Tena notahina be tamin'ny lafin-javatra rehetra mihitsy Isaka. nous voyons qu'Isaac était vraiment béni en abondance dans Satria tous no les hamarin'Andriamanitra ny voady izay nataony tamin'ny Abrahama. parce que Dieu a confirmé le serment qu'il a fait à Abraham. Ny Filistina tompon-tany tamin'izany fotoana zany namafy tao amin'izany tanàna zany fa saiky tsy naomby. Les Philistins qui étaient dans ce pays ont semé, mais ils n'ont pas eu de succès. Kanefa Isaka izay vahiny rehefa namafy tamin'izany tany zany dia naomby be mihitsy. Et pourtant, Isaac, qui était un étranger, quand il a semé dans le pays, il a récolté beaucoup de fruits. Tsy hoe noho ny fahaizany mitady vola no natoka azy naomby. Ce n'est pas parce qu'il savait trouver de l'argent qu'il a réussi. Fa lay Andriamanitra zay nanao fianianana tamin'ny Abrahama mihitsy no fototra natokany Isaka voata. Mais c'est grâce à Dieu qui a fait un serment à Abraham qu'Isaac était vraiment béni. Ohatra anankiray ihany koa mahakasika an'i Jakoba manokana. Un autre exemple concernant Jacob. Notahina be tamin'ny lafin-javatra maro be ihany koa Jakoba. Il était béni dans tous les domaines. Antoka efa kitsika ny voalaza Genesis 2:17 hatramin'ny 17. Nous allons lire Genèse chapitre 31, versets 7 à 9. Toy izao ny voasoratra. Fa ny rainareo efa namitaka ka efa nanova karamako impolo nefa tsy navelon'Andriamanitra hatonga loza tamiko izy. Raha nilaza hoe izy ny mara rehetra no karamanao dia niteraka mara ny ondry amanosy rehetra. Raha nilaza izy hoe indray ny sadika rehetra no karamanao dia niteraka sadika ny ondry amanosy rehetra. Dia nalain'Andriamanitra ny fananany rainareo ka nomeny ahy. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés, et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés.
Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Araky io voasoratra io ry havana malala. Selon ce qui est écrit, bien-aimé, Ny fitahian'Andriamanitra no fototra natoka Jakoba tafita teo amin'ny fiainana. Jacob était béni grâce à la bénédiction de Dieu. Jakoba matsy a dia isan'ny taranaka Abraham. Parce que Jacob fait partie de la descendance d'Abraham. Ka le voady nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ny taranany dia nohamarin'Andriamanitra teo amin'ny Jakob. Et le serment que Dieu a fait à Abraham et à sa descendance, il l'a confirmé dans la vie de Jacob. Ratsy toetra be mihitsy ny mpampiasan'i Jakoba tamin'izany fotoana izany. L'employeur de Jacob avait un très mauvais caractère en ce Ny asan'i temps-là, Jakoba matsy ny miandry ondry amalosy. parce que le travail de Jacob était de garder les moutons et les brebis. Dia nifanaraka Jakoba sy ilay mpampiasa Et ils se sont convenus, Jacob et son fa employeur, ny karaman'i Jakoba dia izay ondry amalosy rehetra teraka ka hoe maramara. et ils se sont convenus que le salaire de Jacob serait tous les petits troupeaux qui étaient, Ho an'ilay mpampiasan'i Jakoba selon l'employeur de Jacob, tsy possible hoe ondry amalosy dia hiteraka mara daholo. ce n'est pas possible que tous les brebis feraient des brebis tachetées. Raha hoe ray roa telo efatra dimy amaneniny mety hitrangany hoe ho mara ny ondry amalosy teraka. Peut-être que si c'était seulement 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est possible que les petits seraient Dia tachetés. zay no nambaran'ilay mpampiasa hoe zay ny karamanao ry Jakoba. Et son employeur a dit que ce sera ton salaire, Jacob. Dia nanaiky tamin'ny mpanetretena Jakoba Et Jacob a accepté avec humilité. fa zao ny vaovao mafady. Mais voici la bonne nouvelle. Le fianianana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama no hamarin'Andriamanitra teo amin'ny Jakoba. Le serment que Dieu a fait à Abraham, il l'a confirmé dans la vie de Jacob. Ka rehefa teraka tokoa ny ondry amalosy rehetra Et quand il a fait des petits brebis, dia teraka mara avokoa izy rehetra. c'étaient tous des tachetés. Andriamanitra mihitsy no nanao an'izany teo amin'ny Jakoba. C'est Dieu qui a fait cela dans la vie de Jacob. Tetra be mihitsy le mpampiasa raha nahita an'izany. Son employeur était très stupéfait Dia ny ampiasa ny Jakoba indray izy. et il appelait Jacob. Andao hifanaraka amin'ny fifanarana vaovao isika. Faisons une nouvelle alliance. Tapa-kevitra aho fa tsy ny mara indray amin'ireo ondry amalosy teraka no ho karamanao. Je suis décidé que ce ne seront plus les tachetés qui seront ton salaire. Andao ka veritsika vakina le teny Nous allons relire la parole. Genesis 3:7 manomboka amin'ny 7. Fa ny rainareo efa namitaka ka efa nanova karamako impolo nefa tsy navelon'Andriamanitra atonga alosa tamiko izy. Raha nilaza hoe izy ny mara rehetra ho karamanao dia niteraka mara ny ondry amalosy rehetra. Ary raha nilaza hoe indray izy ny sadika rehetra no karamanao dia niteraka sadika ny ondry amalosy rehetra. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Araky voasoratra io dia niova indray le mpampiasan'i Jakoba. Selon ce qui est écrit, l'employeur de Jacob a Fa- changé d'avis. Ny ondry amalosy rehetra teraka ka hoe mara dia zay indray no ho karamanao. Que toutes les brebis qui seraient rayées seront ton salaire. Dia nanaiky tamin'ny mpanetretena tokoa Jakoba. Et Jacob a accepté avec humilité. Dia rain'Andriamanitra revana malala. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Marina miteny naloky ny vavany izy. Sa parole est vraie. Fa ho tahina i Abraham. Qu'Abraham est béni. Ho tahina ny taranak'i Abraham. Que la descendance d'Abraham est bénie. Noho izany rehefa teraka ny ondry amalosy rehetra dia teraka sadika daholo indray. Alors, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dia niova indray le mpampiasa an'i Jakoba. Et l'employeur de Jacob a changé d'avis. Dia ho Jakoba hoe efa impolo niova mikasy any amin'ny karamako izy fa tsy voasakany mihitsy ny fitahiana avy any an-danitra. Jacob a dit qu'il a déjà changé d'avis 10 fois concernant mon salaire, mais il ne peut pas empêcher la bénédiction qui vient du ciel. Ry fiangonana manarika an'izao fotoan-dehibe izao. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Andriamanitra dia marina miteny aloky ny vavany.
Dieu est fidèle à sa parole. Tsy mavadika amin'izany mihitsy izy. Il ne change pas d'avis. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra. Mais quelles que soient ses promesses, Dia ao amin'ny hatrany hatrany ny amen. en lui se trouve toujours l'amen. Ao amin'ny hatrany hatrany ny eny ho fanatanterana an'le teny nataony. En lui se trouve toujours le oui pour l'accomplissement de sa parole. Ka tiako ambara ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity. Ce que j'aimerais te dire, chère Église qui assistait à ce grand culte, Isika rehetra tonga eto nous tous qui sommes ici, zay nino a Jesosy qui croyons en Jésus ary manana Jesosy mitoetra ao anaty et qui avons Jésus qui vit en nous, dia ambara amin'ny baiboly ihany koa fa taranaka Abrahama isika. la Bible confirme aussi que nous sommes de la descendance d'Abraham. Taranaka Abrahama tahaka ny Isaka. Nous sommes de la descendance d'Abraham comme Taranaka Isaac. Abrahama tahaka ny Jakob. Nous sommes de la descendance d'Abraham comme Ataovaka Jacob. itsika ny Galatiana toko fahatelo andiny fafito amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahaseho amby roapolo. Lisons Galates chapitre 3 versets 27 à 29. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy ianareo, na grika ianareo, na andevy ianareo, na tsy andevy ianareo, na lehilahy ianareo, na vehivavy ianareo, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Aoko fantatsika rehetra manaraka ty fotoana ity. Sachez tous, vous qui assistez à ce Fa na iza isika tonga eto que vous tous qui êtes ici ka nanorina finoantsika tao amin'i Jesosy et qui avez basé votre foi en ary Jésus manana Jesosy monina sy mitoetra ato anaty et qui a fait Jésus qui demeure en vous, dia neken'Andriamanitra ihany koa fa isan'ny taranaka Abrahama isika. Dieu accepte que nous faisons aussi partie de la descendance d'Abraham. Taranaka Abrahama mendrika no tahina. Nous sommes de la descendance d'Abraham, dignes d'être bénis. Taranaka Abrahama mendrika ny ho ambinina amin'izay zavatra rehetra ataontsika isika. Nous sommes de la descendance d'Abraham et nous méritons de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Tena mitoana anareo mba hanana finoana fa marina izany teny ambarako aminareo zany. Je vous exhorte à avoir la foi que cette parole est véridique. Ary ny porofo anankiray fa tena tian'Andriamanitra ho tahina sy ho ambinina tokoa isika dia ity. La preuve que Dieu veut vraiment que nous réussissons et que nous soyons bénis. Toy izao no namangin'Andriamanitra an'i Paoly apôstôly tamin'izany fotoana izany. Dieu a visité l'apôtre Paul en ce temps-là. Ianareo hoy Paoly dia tsy hoe taranaka Abrahama fotsiny fa zariky ny teny fikasana tahaka ny Isaka mihitsy. Vous, dit Paul, vous n'êtes pas seulement de la descendance d'Abraham, mais vous êtes aussi enfants de la promesse comme Isaac. Misy zavatra lehibe tian'Andriamanitra atongavana matsy ny amin'izay teny izay. Parce qu'il y a un grand objectif de Dieu derrière cette parole. Nandaovaka itsika aloha ny Galatiana toko faefatra andiny fahavalo amby roapolo. Lisons Galates chapitre 4 verset 28. Fa isika ry rahalahy dia zariky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Ny voadin'Andriamanitra zany dia zao tsy hoe ny fanatsika ihany no tiana ho vonjeny fa isika mihitsy mandritra fahavelomana eto ambody tany ity dia tian'Andriamanitra ho tahina be tahaka ny Abrahama, tahaka ny Isaka, tahaka ny Jakob. Le serment de Dieu, ce n'est pas seulement de sauver notre âme, mais il veut vraiment nous bénir en abondance sur cette terre, comme il a béni Abraham, comme il a béni Isaac et Jacob. Dia eto mampahirantsika rehetra fa raha manana finoana ianao fa marina zany tena ambarako izany. Et je vous encourage maintenant que si tu as la foi que cette parole est vraie, Ary raha manana finoana ianao ka miandrandra ny fahatanteran'izany si tu as la foi et que tu attends l'accomplissement de cette promesse, dia ho ataon'Andriamanitra arak'izany tokoa ny fiainanao. Dieu va agir ainsi dans ta vie. Ny finoana tsy ampy na tsy misy eo amin'ny olon'Andriamanitra mantsy Parce que le manque de foi ou l'incrédulité dans le peuple de Dieu no fototra matoka ny teny fikasan'Andriamanitra tsy mety tanteraka. est la base qui fait que la parole de Dieu ne s'accomplit pas.
be dia be ny olon'Andriamanitra no tsy mahatsapa mihitsy hoe tahina sy ambinina izy. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ne ressentent pas la bénédiction. Satria tsy ao aminy finoana fa marina amin'ny teny naloky ny vavany Andriamanitra. Parce qu'ils n'ont pas la foi que Dieu est vrai dans sa parole. Nino izy fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Dia normal be voavonjy ny fanahinao. Et c'est normal, ton âme est sauvée. Nino izy fa efa nentiny Jesosy ny aretina? Ils croient que Jésus a porté ses maladies. Dia normal be sitrana le olona rehefa ataony vavaka ny marary. Et c'est normal, cette personne est guérie quand il y a la prière pour les malades. Nino izy fa efa nalatsaka ny rano Jesosy ho famelan-keloka sy ho fampihavanana ny olombelona amin'Andriamanitra. Ils croient que le sang de Jésus a été versé pour le pardon des péchés et la réconciliation des hommes avec Dieu. Dia normal be tsapany mihitsy hoe olona voavela heloka izy. Et c'est normal qu'il ressent qu'il a été pardonné. Satria nino izy fa raha nanome toerana Jesosy ao anatiny dia lasa zanak'Andriamanitra. Parce qu'il croit qu'il a donné une place pour Jésus en lui, il est devenu enfant de Dieu. Dia lasa zanak'Andriamanitra tokoa le olona. Il est vraiment devenu enfant de Dieu. Fa saika indrisy Malheureusement, mijanona treo ihany ny ankamaroan'ny olona rehetra. la plupart des gens s'arrêtent là. Fa ny finoana hoe marina miteny fikasana nataony Andriamanitra no tsy hananany olona maro. Mais la plupart des gens n'ont pas la foi que toutes les promesses de Dieu sont vraies. Nandrasako azy vaky pneu teo amin'ilay dingana voalohany ny ankamaroan'ny olona. C'est comme s'ils avaient leurs pneus crevés dans la première étape. Fa androany kosa dia mitondra antsika rehetra mba hiroso amin'ny dingana manaraka. Mais aujourd'hui, je vous invite à avancer vers les prochaines étapes. Mino an'Andriamanitra sy ny teniny ianao. Ayez foi en Dieu et à sa parole. Mino ny teny fikasana rehetra voalaza ao anatin'ity baiboly ity ianao. Croyez toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible. Raiso amin'ny finoana le fianianana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama sy ny taranany rehetra. Reçois par la foi le serment que Dieu a fait à Abraham et à sa descendance. Fa raha vao manana finoana ianao androany Car si tu as la foi aujourd'hui, dia izy zavatra tsy madika ny tantaram-piainanao. ta vie va basculer. Ianao izay mbola mandatongotra matanana mandaka ankehitriny Toi qui rampais encore avec les pieds et les mains, kanefa olon'Andriamanitra ianao, alors que tu es un peuple de Dieu, itsy madika zany riavana malalo. ta vie va basculer, bien-aimé. Amin'ny fomba mahagaga tsy sakatra saina isy fitahina be ho ataon'Andriamanitra ho anao. D'une façon extraordinaire qui dépasse ton entendement, il y aura une grande Ho bénédiction pour toi. ataon'Andriamanitra mety ny ataonao rehetra. Dieu va te faire réussir dans tout ce que tu entreprends. Ataon'Andriamanitra lavrary ny dianao. Dieu va faire que ta marche réussisse. Ho ambinina amin'izay alenao ianao. Tu réussiras partout où tu iras. Andriamanitra mihitsy no hiasa tanteraka an'izany. C'est vraiment Dieu qui va agir dans ta Amin'ny vie. anaran'i Jesosy tokava aminao izay mino zany. Au nom de Jésus, que cela se réalise pour toi qui crois. Avetsika vakina ilay Hébreu toko iraika ambin'ny folo andimy fahenina. Nous allons relire Hébreux chapitre 11, verset 6. Fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana setraka amin'Andriamanitra. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamasoa izay mazoto mitady azy. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ry fiangonana rehetra manaraka ity fotoana ity, Chère assemblée qui assistez à ce culte, mivavah ianao prie ary mangatamy fanahy masina mba metrika finoana ao anatinao izy. et demande au Saint-Esprit de te donner la foi. Tsy efa hainareo ve ity tantara izay ho tantarako aminareo ity? Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire-ci? Dia ny tantaran'ilay vehivavy Kananita. L'histoire de la femme cananéenne. Zany vehivavy Kananita izany dia vehivavy tahako izao. Cette femme cananéenne ressemblait à ceci. Tsy mendrika ny hoe nonavavaka izy satria Kananita. Elle n'était pas digne que Dieu écoute ses prières car elle était cananéenne. Tsy mendrika omena fanasanana ny zanany satria vehivavy Kananita izy. Elle n'était pas digne de recevoir la guérison pour son enfant car elle était une femme cananéenne. Jesosy mihitsy no nilaza zany teny ambarako aminareo zany. C'est vraiment Jésus en personne qui a dit ces paroles. Andoke vakitsika ny voalaza ao amin'ny Matthieu toko 10 hoe Voyons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 15.
manomboka amin'ny 10 Au verset 25, fa nanatona ihany raha vehivavy ka niakoka teo anatrany Jesosy ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa Jesosy namalaka nanao hoe tsy mety raha maka mofonjaza ka manipy azy ho an'ny amboa kely. Atreo aloha. mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Tena nanaiky tokoa ilay vehivavy fa kananita izy. Cette femme a vraiment accepté qu'elle était cananéenne. Tena niaiky izy fa tsy mendrika homena valim-bavaka. Elle acceptait qu'elle n'était pas digne de recevoir l'accomplissement Ary de tena cette niaiky ihany prière. koa izy fa tsy mendrika hositranina ny zanany noho izy kananita. Elle acceptait qu'elle n'était pas digne d'avoir la guérison pour son enfant car elle est cananéenne. Fa na dia zany azy dia mbola nitohy nitarana tamin'i Jesosy hatrany hatrany izy. Et malgré cela, elle a continué à se plaindre à Jésus. Eny na dia efa niteny azy a Jesosy hoe tsy mety raha matoa ny manome sakafon-jaza ho an'ny amboa kely. Même si Jésus a dit que je ne peux pas donner le repas des enfants aux petits chiens. Tena tsy mety mihitsy ny manome fahafampo anao Je ne peux pas te satisfaire satria ianao kananita. car tu es cananéenne. Kanefa raha toizantsika ny tantara Et si nous regardons la suite de l'histoire, no ny finoana nananany vehivavy kananita io grâce à la foi de cette femme cananéenne, dia azony ihany ny valim-bavaka, elle a reçu l'accomplissement de sa azony ihany foi. ny faniriana. Elle a reçu son désir. Nositany Jesosy ny zanany vavy. Jésus a guéri sa fille. Ny antony satria hitan'Andriamanitra hoe lehibe tena lehibe ny finoana nananany. La raison, c'est parce que Jésus a vu qu'elle a fait une très grande foi. Toy izao voalaza manomboka amin'ny 10:20 io. Voici ce qui est écrit à partir du verset 27. Fa hoy raha vehivavy marina zany tompoko fa na dia ny amboa kely azy mba mihinana izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatra ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao toka avy aminao arak'izay irianao dia sitrana ny zanavavy tamin'izay ori izay. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Ry fiangonana manarika izao fotoana izao. Chère assemblée présente, Mba hatongatsika olon'Andriamanitra rehetra ahitan'Andriamanitra miasa dia izao ihany. pour que le peuple de Dieu voit Dieu agir, Manana finoana ianao. ayez la foi. Manana finoana an'Andriamanitra ray. Ayez la foi en Dieu le Père. Manana finoana ny teniny voalaza ao anaty Baiboly. Ayez la foi à ces promesses qui sont écrites dans la Bible. Mba tokanao hanana finoana nefa. Et pour avoir la foi, Mivavah foana ianao. tu dois toujours prier Mba hilatsaka aminao ny fanan'Andriamanitra. pour que l'Esprit de Dieu descende Ka sur metraka toi finoana ao anatinao izy. et qu'il te donne la foi. Mivavah foana ianao eo. Prie toujours Mba hilatsaka aminao ny fanan'Andriamanitra. pour que l'Esprit de Dieu Ka metraka descende sur finoana toi ao anatinao izy. et qu'il te donne la foi. Fa zay rehetra mahita an'Andriamanitra fa manana finoana no hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Car tous ceux qui ont la foi, Dieu leur manifeste sa gloire. Raha manana finoana zao tsika toka eto. Par exemple, si nous avons la foi, nous qui Fa sommes marina ici, miteny fikasan'Andriamanitra que les promesses de Dieu sont vraies, dia vototsy ny teny. je relâche la parole. Toka avy aminao arak'izay inonao. Qu'il en soit fait selon ta Toka avy foi. aminao arak'izay inonao. Qu'il en soit fait selon ta Andao hiteka foi. mahafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Averiko indray le teny efa nambarako hatramin'izay. Je répète encore ce que j'ai dit au début. Mahagaga ny Andriamanitra izay vavantsika. Notre Dieu fait des miracles. Marina amin'ireo teny nataony ny Andriamanitra izay vavantsika. Le Dieu que nous adorons est fidèle à sa parole. Ny ao am-ponin'Andriamanitra dia ny aneo ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny olona izay manompo azy. Ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est montrer qu'il est Dieu sur le peuple qui le sert. Anisan'ireo olona tian'Andriamanitra anehoana ny maha-Andriamanitra azy isika rehetra manarika ty fotoana ity. Et Dieu veut nous montrer à tous qui sommes ici qu'il est Dieu. Kanefa miankina amin'ny finoanao ny hatanteraka an'izany. Mais cela dépend de ta foi. Raha manam-pinoana ianao hoy ao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra.
Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. fa raha tsy manam-pinoana ianao dia hitovy amin'ny olona rehetra ihany. Mais si tu n'as pas la foi, tu seras comme les personnes ordinaires. ho fa marariko ny afatra azy a dia ty misy tantara anankiray manaraka mbola resaka finoana ihany ity ambarako ity. En conclusion, il y a une histoire qui concerne encore la foi. Ny tantara Sadraka sy Mesaka ary Abednego. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia isan'ireo olon'Andriamanitra zay niasa tany Babilôna. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des hommes de Dieu qui travaillaient à Babylone. Amin'ny maha olon'Andriamanitra azy telo ny rahalahy En tant qu'hommes de Dieu, ces trois hommes dia nanorina ny finoany sy ny fatokiny tamin'Andriamanitra ilay nahary lanitra sy ny tany izy ireo. ils ont basé leur foi et leur confiance en Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Ary tsy nivadika tamin'Andriamanitra mihitsy ry zareo tamin'izany fotoana izany. Et ils sont toujours restés fidèles à Dieu. Ena dia tany amin'ny tanin'ny Babilôna ny asa ry zareo no niasa dia niorina tao amin'Andriamanitra foana ny finoany. Même s'ils travaillaient dans le pays des Babyloniens, ils ont toujours basé leur foi en Dieu. Ho fananarana ho antsika rehetra ity. C'est une leçon pour nous tous. Raha sanatria ka misy fotoana tsy afaka mamontsy fotoam-pivavahana ato ianao. S'il t'arrive de ne pas pouvoir venir à l'église, Fa ny amin'ny tany lavitra be ihany misy anao. mais que tu te trouves dans un autre pays bien Tany loin, tsy ahitanao fiangonana. où tu ne trouves pas d'église, Tany tsy ahitanao mpanompon'Andriamanitra. où tu ne vois pas de serviteur de Dieu, Ny olona tsy etlisa no mifanosina aminao any. il n'y a que des païens qui te côtoient. Dia aoka hijoro ho an'Andriamanitra foana ianao. Reste toujours fidèle à Dieu. Porofoy fa olon'Andriamanitra ianao. Prouve que tu appartiens à Dieu. Porofoy fa olon'Andriamanitra ianao. Prouve que tu appartiens à Dieu. Aza mivatsy amin'Andriamanitra mihitsy. Et reste fidèle à Dieu. Tahaka izany mantsy ny fiainan'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. C'est comme ça que vivaient Shadrach, Meshach et Abednego. Ndray andro azy dia nanamboatra sary vokana volamena ngeza be mihitsy Nebukadnezara mpanjaka tany Babilôna. Un jour, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a construit une grande statue en or. Dia namoaka didy sy lalàna izy tamin'izany fotoana izany. Et il a publié des lois et des Fa inscriptions rehefa maheno feon-java-maneno marobe ny olona rehetra que quand tout le monde entend des instruments de musique de toutes sortes, dia tsy maintsy miakohaka sy mivavaka amin'io sary vokana volamena io. ils doivent se prosterner et adorer cette statue en or. Fa zay tsy mety miakohaka ary tsy mety mivavaka amin'ny sary vokana volamena dia atsipy ao anaty laforo misy afo mirehatra. Et tous ceux qui refusent de se prosterner et d'adorer la statue en or seront jetés dans la fournaise ardente. Ka rehefa nanendy koa ny feon-java-maneno rehetra Et quand le son de tous les instruments de musique, dia niakohaka daholo ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany. tout le monde s'est prosterné. Nivavaka tamin'ilay sary vokana volamena. Ils ont adoré la statue en or. Fa Sadraka sy Mesaka ary Abednego kosa dia nijoro tsara ho an'Andriamanitra. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont tenu ferme pour Dieu. Zava-paty tamin'izy telo ny rahalahy ny miakoka sy mivavaka amin'ny sary vokana volamena. Ils ne voulaient pas se prosterner et adorer la statue en or. Tamin'izany dia tsy natahotra mihitsy izy na dia ho alefa any anaty laforo misy afo mirehatra azy. En ce temps-là, ils n'avaient pas peur, même s'ils seraient jetés dans la fournaise ardente. Satria arak'ilay Hébreu 12:9 dia tao amin'izy telo ny rahalahy ny finoana fa misy Andriamanitra. Parce que selon Hébreux 14, ils avaient la foi que Dieu existe. Tena nanana finoana izy telo ny rahalahy fa misy Andriamanitra. Ces trois hommes avaient vraiment la foi que Dieu existe. Ary nanana finoana ihany koa izy telo ny rahalahy fa tena mahavoavojy azy ireo malona sarotra indrindra lay Andriamanitra tompony. Et ces trois hommes avaient aussi la foi que le Dieu qu'ils servaient pouvait les délivrer de toutes sortes de choses. Ary zany no antony natoka azy telo ny rahalahy tsy nety niakohoka mihitsy. Et c'est pourquoi ces trois hommes ne voulaient pas se prosterner. Ka rehefa nahita an'izany ny mpanjaka Et quand le roi a vu cela, dia natezitra mafy il était en colère. dia nosamborina izy telo ny rahalahy Et il a pris ces trois hommes dia natsipy tao anatin'ilay laforo misy afo mirehatra. et il les a jetés dans la fournaise ardente. Fa zava-mahagaga ry havana Mais le miracle, bien-aimé, tsy nanan-kery
tsy nanankery tamin'izy telo amin'ny rahalahy lay herin'ny laforo. La puissance de la fournaise n'avait pas de pouvoir sur ces trois hommes. Ary ankoatrany hoe izy telo amin'ny rahalahy tao anatin'ilay laforo mbola nisy lehilahy anankiray niaraka taminy tao. Et à part ces trois hommes qui étaient dans la fournaise, il est apparu un Ino quatrième homme. irak'Andriamanitra mba hamonjy azy telo amin'ny rahalahy. C'était l'envoyé de Dieu pour les sauver. Gaga ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Le roi était stupéfait en ce Gaga temps-là. ny olona rehetra. Tout le monde était stupéfait Satria tsy nandaitra tamin'izy telo amin'ny rahalahy lay herin'ny laforo. parce que la puissance de la fournaise n'avait pas d'effet sur ces trois Satria hommes. nahoana? Pourquoi? Satria tao amin'izy telo amin'ny rahalahy ny finoana fa misy Andriamanitra. Parce que ces trois hommes avaient la foi que Dieu existe. Tao amin'izy telo amin'ny rahalahy ny finoana fa mahavoavonjy azy Andriamanitra. Ces trois hommes avaient la foi que Dieu peut les délivrer. Ataoko efa kitsika ny Daniela toko fahatelo andy fafito ambin'ny folo sy vavalo ambin'ny folo. Lisons Daniel chapitre 3 versets 17 et 18. Indro Andriamanitra zay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehetra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Ary na dia tsy zany aza oka fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra dia tsy tomponay ary ny sarony volamena efa natsakanao dia tsy ivavahanay. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as tressée. Ry fiangonana malala manaraka ity fotoana ity. Chère assemblée présente à ce culte, Tsoroko aminareo fa tena maika dia maika Andriamanitra ny aneo ny maha-Andriamanitra azy eo amintsika olony. je vous avoue que Dieu est vraiment pressé à montrer qu'il est Dieu dans notre vie. Fa saika indrisy rehefa tsy mahita anao manana finoan'Andriamanitra dia tsy misy azony atao eo aminao. Malheureusement, quand Dieu voit que tu n'as pas la foi, il ne peut rien faire dans ta vie. Koa dia manentana antsika rehetra ao manana finoana an'Andriamanitra. Aussi, je vous exhorte tous à avoir la foi en Dieu. Manana finoana andreo teny fikasana voalaza ao anatyity baiboly ity. Ayez la foi dans les promesses qui sont écrites dans la Bible. Manana finoana fa mahagaga ny Andriamanitra ivavahantsika. Ayez la foi que le Dieu que nous adorons est un Dieu de miracles. Manana finoana fa io zavatra ataonao io rehefa ataonao amin'ny finoana dia ho amarinin'Andriamanitra. Ayez la foi que tout ce que tu fais, quand tu le fais par la foi, Dieu va le confirmer. Zavatra possible rehetra tonga possible rehefa ao amintsika ny finoana. Tout ce qui est impossible deviendra possible quand nous avons la foi. Riavana malala Bien-aimés, tsy miova Andriamanitra ray, Dieu le Père ne tsy change miova pas. Jesosy Kristy, Jésus ne change pas. tsy miova ny fanahy Le masina. Saint-Esprit ne change pas. Mbola lehibe sy mahagaga hatramin'izao Andriamanitra. Dieu fait encore des miracles jusqu'à nos jours. Fa saingy miankina amin'ny finoanao ny zavatra rehetra. Mais toutes choses dépendent de ta foi. Voavonjy ny fanahinao zao Ton âme est sauvée satria maintenant nino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra ianao. parce que tu as cru en Jésus, le Fils de Dieu. Voavonjy ianao ary tonga zanak'Andriamanitra Tu es sauvé et tu es devenu enfant de Dieu satria efa nandray an Jesosy. parce que tu as reçu Jésus. Nahita ny tana maherin'Andriamanitra Abrahama Abraham a vu la puissance de Dieu satria tao amin'ny finoana. parce qu'il avait la foi. Nahita fagagana Sadraka sy Mesaka ary Abednego Shadrach, Meshach et Abednego ont vu des miracles satria tao amin'ny finoana. parce qu'ils avaient la foi. Ary raha mana finoana tahaka ireo ihany koa isika Et si nous avons la foi comme dia eux, ho ia hoe ahita voninahitr'Andriamanitra ianao. je dis que tu verras la gloire de Dieu. Andao hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant prier. Hitsangana isika Nous allons nous lever, dia agataka ny fanahy masin'Andriamanitra demandant l'Esprit de mba Dieu hilatsaka eo amintsika qu'il descende sur nous mba tongatsika anana finoana lehibe. pour que nous ayons une grande foi. Fa ny faniriko Et mon désir sady fanirian'Andriamanitra et le désir de Dieu, tsika rehetra hita voninahitr'Andriamanitra. c'est que nous tous nous voyons la Ahita gloire izany de amin'ny Dieu. fotoana ity Que nous voyons la gloire ho de Dieu tanteraka cette amin'izay manao année. amaina mafy be an'izany. Que cela se réalise pour tous ceux qui font Andao tonga Amen. dia hivavaka avy hatranintsika rehetra. Nous allons maintenant prier. Samy mivavaka izy. Prions tous. Asehoa ny etahitanao andray ny fanahy masina. Hidina ny fanahy masina mba ahafahan'ny fanahy masina mametraka finoana.
sa ve ianao ionona fotsiny fa olon'Andriamanitra dia atreo dia naiky ny fiainanao vaky pneu eo ve ianao fa mirisoa midingana manaraka aseo le etaeta tahataky ny ahoana ny etaetan'ny olona tianana finoana sokafo ny vavanao mivava amin'ny fonao rehetra sokafo ny vavanao mivava amin'ny fonao rehetra apidina fanany amintsika rehetra Andriamanitra androany satria efa sitraka Andriamanitra ny atokantsika hanampinoana efa maika mantsy izy ny aneo zavatra lehibe sady mahagaga indrindra eo amintsika mivavay ianao mivavay ianao mivavay ianao halleluja atsakany tananao avanana anao vavaka ho anao amin'izao fotoana izao Andriamanitro mamindrafo amin'izao fiangonana rehetra izao ianao tena mamindrafo ianao mba tsy hijanona fotsiny izy hoe efa voavonjy ny fanahany no finoana nananana fa mba hiroso amin'ilay dingana ambomboko izy anana finoana fa Andriamanitra marina sy matoky amin'ny tena lokany vavanao ianao mba anana finoana fa afaka ny ahita zavatra lehibe sy magaga ary mataranjona eo amin'ny fiainana izy amin'ny maha-olonao azo ireo Andriamanitra aoka mangasy ny fanenao masina androany mba anana izay etaeta izay ny rehetra aoka mangasy ny fanenao masina androany ka metraka finoana ao anatiny tokoa ireo se tena manketaeta aseho i Andriamanitra fa mametraka finoana ao anatiny anao andao azy mbola hitoy hivavaka isika raisy ny fanay masina aseho le manketaetanao fa marobe tsika toka eto fa zay manketaeta ihany no ametran'Andriamanitra le finoana zay manketaeta ihany no ametran'Andriamanitra lay fanany finoana dia hita voninatr'Andriamanitra zany olona zany sokafo ny vavanao sokafo ny vavanao tian'Andriamanitra sokadina eo amintsika rehetra mantsy zay nataony tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba zay nataony tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego sokafo ny vavanao halleluja miteranao Andriamanitro faleibe faleibe miteranao Andriamanitro faleibe ianao miterana Jesosy miterana Jesosy tuku magaga ianao magaga ianao magaga ianao miterana Jesosy tuku magaga ianao Maria
antsika rehetra. Ity misy filazana lehibe a izay any an-tanako antsika rehetra.